Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu donner par ta grâce. Merci pour la croix, merci pour l'amour. Merci pour le versé. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Tu es saint. Daholo nareo amin'izao harivariva ny 20 ny volana May izao. Zavatra anaky 1, 2, 3, 4, 5 nandeha ho resahantsika eto zavatra anaky 5 fa zavatra tena hoe tiako tenenina voalohany indrindra eto dia ny resaka Ambohimalaza. Resaka Ambohimalaza tena saripady be satria 80 olona no maty tao amin'ny Ambohimalaza. Donc tsy possible hanajanona an'izany Ambohimalaza izany fotsiny amin'izao tsika satria le olona nitabatabatra aty France taty hifaniry kisoa nampanantena andreo Ambohimalaza reo, ary anisany io Ambohimalaza resaka anniversaire mainty io anisany tolona nampatonga an'io faniry kisoa io teo. Amin'izao fotoana izao izy hitanareo zany le resaka efa ela be no nandeha.
Fa za nanakombom-bava aloha satria respekteko zany ny décision zareo hoe ohatran'izao no fandehana, ohatran'izao andraso loha endrasana kely andraso aloha atao ohatran'izao ohatran'izao. Fa mahazo teny marary foana ireo ankizy ireo rehefa ireo olona ireo ireo fianakavian'ny victime ireo rehefa mihaona mikala faniriky kisoa ao anatin'izany mpanilikilia andraikitra. Ohatran'ny hoe hitanareo nataony tohatra fiakarana amin'ny fomba fitenintsika gasy zany dia tohatra fiakarana ilay izy. Dia nataony tohatra fiakarana dia nataony izay nahatongavany teo fotsiny dia avy eo tsy rarahiny intsony ilay olona. Dia aminareo ve zany fomba manahoana zany zavatra ohatran'izany hoe tabatabaina tato le fahorian'ilay zanak'olona dia nanaratsy nanao ny déstabilisation ny fitondran-dRajoelina dia rehefa azo anefa ilay fitondrana satria hoe niova ny Rajoelina noho ny amin'izay zavatra izay dia firana fotsiny izany ilay fianakavian'olona. Dia ataoko angamba fa tena tsy mety izany zavatra izany kisoa satria za anisan'ny nataon-dry Zara Lien nanangonana vola tamin'ireny hoe hakana avoka. Efa naka avoka ndry naniana sy tohizandry hatramin'ny farany ny olona zahay ny posandry tonga teo hoe ministre de la justice satria nanantena ireo fianakavianareo hoe indrino anao hanatanteraka an'ilay zavatra hitadiny marina. Arak'ireny video efa miparitaka nataony mamanombana ireny dia ireny tena marina ireny ny valo teny azo. Hatramin'ny resaka hoe perquisition natao tao anatin'ny hoe ho atao ao anatin'ny trano ny mamanombana mpiasa tao amin'ny tribunal tao no mba nanina moa zany mitsetra mamanombana hoe ianao marary fa ianao marary fa miprevenir anao fa atao perquisition tranonao satria any amin'ny mamanombana no misy ny zavatra marina hono izany. Dia izy le nanao démenti hoe tsisy anao perquisition ny trano mamanombana izany ozy izy kala pardon kisoa vavy iny ohatr'izany foana moa zany manipulation ataony izy iny sady mpandainga velona tsisy ilaina anazy. Dia finalement zany tsy nataony ilay izy fa efa nikasy izy ianao efa hoe hanao izy efa vita ny taratasy pardon. Dia atsipiny any amin'ny izy Iontina Real ny baolina hoe ndana makany amin'ny Iontina Real, ndana makatsy. Tena tsy te andraikitra mihitsy izy, tsy te andraindraikitra mihitsy izy zany. Izy zany miteny hoe tsy ho hitanareo intsony ny marina amin'izany ozy izy. Ahoana moa tsy ahitana marina amin'izany? Rehefa tadiavina ny marina anie dia ireny zavatra teneny rehetrarehetra ireny ny marina rehetrarehetra. Ireny izy mipetsipetsina taty tamin'ny 4 oktobra ireny ny marina rehetrarehetra ireny. Hainy tsara nandahatra an'ilay izy, hainy tsara nanonona tsara an'ilay izy hoe ohatran'izao ny fandehan'ilay izy, nataony taotr'izao, niesehiny tamin'ny jus, niesehiny tamin'ny gâteau, nataony tamin'ny inhalation, pihany zareo ny jiro, dia nataony tanatin'ny inhalation, nataony ohatran'izao, nataony ohatran'izao. Maty ilay olona, hatramin'ny fahafatesan'ilay olona any amin'ny atsipiriany. Dia ahoana moa izany tsy ahitana marina amin'izany zavatra izany? Satria efa voavidy vola tena. Adiny tena manko tena ilay nandefa capture d'écran taty aminahy fa supprimer tena manko ilay izy hoe nandefa message anahako ilay papasosy hoe hitako daholo ny publication-nao. Dia teo dia tsisy tohiny fa modiny fotsiny aseho tena anahy. Dia maninona ny tsiko papasosy satria izay ilay alaolana hoe tsy hitantsony papasosy. Mahay mandefa MP amin'ny tena izy tsy hita tena ahoana. Ko maninona moa zany ireny ankizy mikavala ireny hitatainy ny milisy tena rusy ireny sy ireny milisy tena sdaiary sy teny ireny, ko maninona izy tsy hita? Izao fotsiny kala faniry kisoa ny alaheloko, ny alahelon'ny Saintia, ny alahelon'ny olona izay tsy pora tena fa navadika tena ny tolona hoe mafia, misolo mafia, sy ny corruption atao tena sy ny impunité atao tena. Tsy zaka tena ny avandreo olona ny surtout ny alahelo ny colonel Patrick.
Tsy zaka tena atao andamosy tena ato izany. Mavesatra be. Mavesatra noho ireo miliara sy ireo vila dimy ireo. Dia ireo lazaina fa hoe zanaka mpanankarena dia manana tanim-bolamena be dia be ao Madagasikara. Tsy menatra akory ny mpandainga velona. Izany no tenenan'ireo zinzaidy ireo. Amin'izay izany hoe vendrana ohatran anazy angamba ilay zinzaidy. Dia amin'izay izany hoe tsy enjehanjehanareo rehefa manam-bola sy manan-karena. Satria izaho manana zanak'olona mpanankarena. Zanak'olona mpanankarena tena ko mipetraka niafy tao amin'ny trano lovany ireny. Tena tao Soansety tao amin'ny trano terikely tao dia avy eo mbola mipetraka aman'olona. Io raha voazahany foana ny fomba fanaovana politika ao Madagasikara dia potikinareo. Potika ny tanin-drazanareo. Satria izay tonga rehetrarehetra eo anao ampimamba ny taninareo dia tambazana vola ireto miseho milaza hoe anao fanovana reto. Ireo anao fanovana ireo efa natao comme publication ao fa continuité de l'État io. Ary efa paran'ilay vola sisa ny zavatra raisindreo fa ireo tsisy fanampiana avy aty ivelany. Io izezizezitiavan-dramikaela io. Fa mpanao hozana isan'andro moa izany dia tsy mahafantatra an'izany zavatra izany. Izay zavatra izay tsara ho marinareo fa ny déstabiliser-ndreo ny fanjakana teo aloha mba azahoandreo plasy anaovandreo condition vaovao indray amin'ny oligarque karana indien mafia. Izay ny tena conclusion ny zavatra io. Dia izy hitanareo hoe vao mipetraka eo dia mpandainga eo ambony alitara ilay alika maty ity hoe ity mpiandry alika ity hoe vao fito volana ny vitako nga misy zavatra vita ao anatin'ny fito volana. Ozy izy. Fito volana tena hitanay aloha izao dia ilay trano 30 miliara dia ilay tany ny vidiana misy volamena be ao io sy ny vidiana ny vadinao ao io ilay 700 millions d'ariary. Sy ilay volamena isaky mividy volamena dia 5 kilos dia ilay vila dimy i Ravorontsoloza sy miampy any tômôbila 120 euros sy ny trano ipetrahana eo Ivandra. Ary ny perquisition rehetrarehetra natao tsy légal aiza daholo. Fa tsy sarosaromana amin'ny diala ambadika, condition ambadika, signature risy tsy sarosaromana ohatran'ireny. Matoa manohatra dia misy zavatra tsy mety ao. Matoa miteny eto dia mbola lazaiko ihany hoe famadihana tolona no misy. Raha mafy be konkoa ianao ry PM Mampina Rajaonarson izy teo Rajaonarson milaza hisambotra hoe hisambotra hifantoko amin'ny trondro vaventy aloha. Ny trondro vaventy voalohany ataonao dia UPRRM natonga anao eo io aloha. Dia avy eo efa nilokososy sy teny Daya dia ireo karana rehetrarehetra ireo aloha. Ireo no tokony diovinao aloha raha mafy ianao. Ianao mety efa pirina kely be voka hoy aho mety efa kely sisa ianao dia hiteraka miliara koa satria ianao mba ndraindraina hoe ho avy eo. Ianao indray ity no tena ino ity rangory fototry ny hafa aty ianao ity. Miala ianao rehefa ohatra ka tsy vitanao maha-PM anao. Trondro vaventy tadiavinao moa iza fa tsy ho tiana real ireo ange nanao daholo tamin'ny andron Rajaonary Mampianina Riantelma ireny nanao bois de rose ireny. Inona ny trondro vaventy tadiavinao? Olona efa lasa nitsokany. Ho an'ilay gasy konkoa izany dia hoe fa maninona moa izany ilay miobioby hoe tsara mihitsy ny sambotra, tsara mihitsy samborina ireny, mpanimba firenena. Niova ve ny fiainanareo? Nakany am-paosinareo ve ny figadran'ilay olona sy ny vola sy ny harenan'ilay olona? Tsy tsapanareo fa io vadibadika ohatran'izay foana. Mila olona vaovao. Madagasikara. Fa tsy hoe androany dia vidindra koa dia rahampitso vidindra be. Dia ohatr'izay hatrany. Inona ny takalony? Anao ampimamba ilay harena malagasy. Ilay fanavaozana andao hanongana.
Tsy hita izay atao eo fa ny arenany izy menakavy aloha tovonany. Faharoa manarakaraka an'izay, raha ohatra izy sambatra trondro maventy manino sy teny tsy samborinao fa lozany namoaka ny Roberto vadiny i Stéphanie Pihira. Mba ohatra ve hoe marary ny raha hoe ny ray aman-dreninareo nandeha atao ohatran'ireny hoe 83 ans angalana tany an-keriny ohatran'ireny. Sambory averenana amponja any dia atao veveriny ny tanin'io ramatoa be io. Fa dradradradraiko ato izany. Tsy izay ihany na feran'io Roberto io. Anisan'ny mpanao rongony io. Izay ny fikiran-kala Stéphanie aminazy ao. Satria nareo samy avy any atsimo dia mifampiaro. Non. Tsy ataonareo an'izany ny firenenay. Raha mafy dia sambory Roberto io, alefaso any antsefa any. Satria araka ny commentaire-n'olona ao dia efa be dia be mihitsy ny olona voany. Efa be dia be mihitsy ny plainte ao. Efa nitenen'io fa nisy olona nitenen'io tamin'ny mois de septembre. Fosy faniriko soa hoe non je pense pas hozy izy. Tsy manao an'izany reo. Nararovana tsara ilay izy satria sy teny manine ao ambadika. Nararovana tsara. Reo dia venareo fa tsy valy aminareo ny zavatra rehetrarehetra ataonareo io. Za itadiavanareo kisa. Za tsy ho azonareo za mihitsy bloqué eo izay tianareo bloquéna fa za misakafo foana isan'andro. Dia malohan'ny chargeako foana isan'andro. Bloqué eo izay tianareo bloqué. Moi je m'en fiche complètement. Nareo ny reraka eo. Nareo ny plasy. Izay foana ilay teneniko hoe plasy ifandimbiasana io. Androany eo miala dia androany eo migatra dia voako rapitso rehefa misolo vaovao indray mitondra eo. Sauf ny inculpation ankala faniriko soa tamin'ny andron-drajoelina iny. 3 ans d'emprisonnement ferme iny ça fait autre chose. Tsy resaka politika iny fa tena sazy mihitsy iny nanompa polisy. Mbola manefa an'iny. Dia aza mieritreritra fa hoe hiala mainao fotsiny koa. Izao 4 ami rehetrarehetra izao toa ohatry ny manan-karena tampoka sy miliardera tampoka. Ry izy Alve Patrick, ry iza ilay sipa-pitora battery. Marina dia izay 4 ami rehetrarehetra izao tsy miasa tsy ny sasatra dia tonga dia mamiliardera ho azy. Mikasika an'ilay Ililisy Gasikara moa dia tsy hay intsony ny zavatra ataony aty andafy aty fa mody mihaonahoana ny UNICEF dia mody mihaonahoana izao any amin'ny radio rehetrarehetra izao. Izany ny sary aparitaka ato anatin'ity Facebook ity. Raha mba fantatr'ireny olona ireny manko bêtise atao tenisany. Ireny olona ireny ange sitrany fotsiny ireny hoe mody politesse na tsy haiko diplomatie dia mody manao ohatr'ireny. Fa ao ambadika ao izy mety zavatra hafa. Attention, tsy bety mihitsy ny vazaha. Na mijery ana mitatatato isan'andro ato ary misy manaraka ato. Fahatelo manaraka an'izay ilay hoe resaka siteny ity. Fantatra fa hoe raha vatomanga izany ao ambadika ny siteny ka nareo efa dia lazaiko anareo tsara izay zavatra izay. Ataondreo fotsiny, lalaovindreo fotsiny nareo surtout faniriko soa hoe akanarena Andravatomangy izao Andravatomangy. Tsisy an'izany. Tonga dia tsorin'ireo ilay izy hoe alonga-panjakana izay dia hisiteny natao président eo. Tonga dia tsy maintsy lany satria efa misy 1 d'euros 300 000. Omena ny HCCCNI. Tonga dia tsory izany zavatra izany. Avy any amin'ny vadin-Dravatomanga. Fa aza hodikodina ilay resaka. Resa-bola foana. Ho avy indray izao ry président vaovao ohatra hoe iny fa nisy olom-baovao e. Anangona koa.
Anao dilanja koa tsy raha be ary koa dia anao alasafay any firenena. Inona tsy iverenan'olona efa manana traikefa ohatry ny Ravalomanana, ohatry ny Rajaonary Mapianina, ohatry ny Rajoelina. Inona tsy iverenana fa dia hisolo vaovao, dia hisolo vaovao, dia hisolo vaovao, dia hisolo vaovao, dia hisolo vaovao. Dia ho baikoin'olona foana dia dia inona ity izy ataon'olona marionnette foana. Dia ohatr'izany hatrany hatrany, ohatr'izany hatrany hatrany. Rehefa olona kely saina, sy dondrina, sy tsy manam-bola. Avy ireny no teo aloha. Ireny izao mety efa nahazo leçon be ireny olona teo aloha ireny hoe izao tsy mety tamin'izao, izao tsy mety amin'izao, izao tsy mety amin'izao. Dia izaho zareo fa manana. Ireny izao olona efa fantatra mihitsy hoe ireny ao anatin'ilay fandiniana amin'izao fotoana izao. Mahita an'ilay hoe fanovana hono dia ohatran'izao. Fanovana hono dia ohatran'izao. Dia mandinika saina, maka recul izy. Temps calme fiteny anazy. Andinihana ny saina. Andeha hifidy olona vaovao indray dia tsy hay hoe dilina amin'iza indray io. Potika foana, potika foana. Izaho manokana aloha ny raha misy olona vonona tena hoe hanova Madagasikara, tsy baikoin'ny karana. Dia manohana anazy hatramin'ny farany ahako. Na izy, na izy. Fa tsy reto favoazana reto aloha, tsy reto refusation reto aloha. Non, 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 merci mihitsy. Izany foana ny fiainana ao anatin'ilay fiainam-pirenena. Ny toetra ratsy moa izany dia tsy hiova mihitsy ny hoe nasorona hono ilay olona lazaina fa ratsy teo dia averina daholo ny zavatra rehetrarehetra tiana nataon'ireny olona ireny. Averina ny hoe lasa manakarama ino ity izy compte fako. Izany manko resaka communication daholo dia resaka communication irahana mibloqué, manoba, et tout, et tout. Araka ny télécommentaire teo izay hoe mandray ny volanareo fotsiny izy satria tsisy hohanina. Dia mody manao izay ataony ato fa ny zavatra ataony any ambadika any mety zavatra hafa. Ary fantatro tsara hoe iza no eo ambadika ilay compte fake be dia be 10 000 personnes. Ary ireo compte fake manopanareo ato amina daholo ny listin'ny tenisany rehetrarehetra fa tandremo. Tandremo dia tratrako. Sady izay tratrako, izay fotsiny. Un jour, izay tratrako. Ny anahy koa izao no tiako raha mba tratran'ilay Liza vadin'ilay Ramika io izao ilay ifaniry-kisoa io hoe manadaladala ny vadiny. Tiako mihitsy ny raha mba tratrany un jour. Tsy fantatra ao izany ry madama satria nareo koa ange samy mangalangalatra e. Izaho moa tsy teny anao hoe première dame fa tsy première dame ianao aminahy. Satria première dame vadin'olona élu ihany natao hoe première dame. Fa raha mba tiako mba tratranao ny vadinao sy faniry-kisoa. Tsy remarquenao ve ireny ny fampiarabana serre la main be ireny? Tsy remarquenao ve ny comportement? Tiako mihitsiny ary mbola ho tratranao iny rehefa kelikely. Samy manao daholo nareo rehetrarehetra dia bordel be ilay fitantanana ilay firenena. Sady mandika lalàna. Iza ilay commentaire miteny ao hoe nahazo fankatoavana avy any an'ilay pays matoa lasa ambassadeur ou ambassadrice ilay olona. Non! Izy mihitsy tsy tokony manao demande ihany. Izy mihitsy tsy tokony mandray an'izany andraikitra izany satria izy mpanonga-panjakana sy élu. Koa ny olona be andefa zavatra any aminao par diplomatika ilay izy dia tsy maintsy ankasitrahana. Ok ara ozy izy.
izy indray hoe andeha hiteny pays anao sy le olona mitondra anao hoe tsy afaka manao an'io nge anao raha Mikael e. Ohatray. Fa sirla fotsiny nareo mamaly ana ato. Efa hoe tsisy ninina tokony atao Mikael manomana fifidianana ara-dalàna mangarahara sans fraude ny tokony atao Mikael. Tsy mila manao signature na contrat na inona peu importe. Mazava izay zavatra izay. Fa nareo beloha satria baikony mafia satria efa nazo le 30 milliards. Efa misy deal tao eo ambony alitara miteny hoe 7 ans ve havita 7 mois ve havita ninina. Oui, 7 mois tsy havita ninina ary tsy ala eo ianao satria dealanao efa laninao volan'olona. Efa voarahinao 30 milliards trano. Izay no ndeha ataonao eo. Continuité de l'État ny ataonao io. Fa tsy hoe projet anao manokana. Projet efa signé, efa vita rehetrarehetra io. Ary miparty amin'ny vola. Fanampiana io ataonao io fa ianao tsy mahazo fanampiana izany na hitodika avy na hitodika havanana. Fa izay gasy mihinanao ny T2 fa tsy zahay. Be dia be mpiasan'ny finance ao mitsotsoka fotsiny. Tsy enjehanareo fantatry fanirikisoa izany. Any amin'ny fanirikisoa daholo ny coordonnées an'izany rehetra izany. Misy olona haiko ao. Mpiasan'ny finance milliardaire, multimilliardaire, mahavita mampiana-janaka any États-Unis. Maninona tsy enjehanareo? Trondro vaventy izany amiko satria efa manao alasafainy vola kitapom-bola mpanjakana. Fantatro daholo aiza ny espasiny. Manana espasy roa, manana trano be roa, manana fiara WWT. Tsy ataonareo ilay izy. Rehefa tsy ataonareo dia ho avy. Ho avy ny fotoana mbola andehananay hanao an'izay zavatra izay. Tandremo Santa sy Virginie mieritreritra fa ho afaka. Hoe eo reo na hoe mbola olon-kafa eo. Attention! Tsy ho afaka. Ho alainay daholo dia omenay mantry. Aiza izao ilay perquisition rehetrarehetra aiza? Aiza ilay perquisition rehetrarehetra aiza? Ny anahy tsy zavatra fampandrosoana ny anahy ny tanjoko hoe. Zay afera ataonareo on s'en fout. Ataovy ny aferanareo na 10 kilao arany. Fa 50% ao amin'ilay firenena. Fa nareo tsy izany fa mambareraka. Mambareraka paosinareo fihainoanareo voalohany aloha. Vary moa dia ampidirinareo. Inona moa ny vary ampidirinareo? Raha te hampidina vary nareo na hampidina euro dia ataovy miverina ohatry ny taloha Andrazonary Lampiana. 8 000 euro. 1 euro 8 000. Eninjato sy arivo. Raha favori. Aza asiana hoe efa nisy karany be dia be ny fiainana. Nisy an'izao. Non. Nandalo Covid, nisy ny inflation ninona. Non! Averenao ilay eninjato sy arivo ny euro raha mafy be. Fa aza mbola atao miazoazo eo amin'ny 24 000 FRG. Izay ny faniriana. Hoe eninjato sy arivo ny euro. Ohatry ny taloha. Vary. Ny lako tany ny vary 300, ny kapoaka. 400 ny makolika tsara. Averena ohatran'izany. Aza asiana hoe lanja miakatra ny fiainana. Raha favorika tena vonina anova. Fa tsy hoe ampidinina 10. Ampidinina vary dia miakatra ny essence. Mahafantatrareo mpitondra ve izao hoe déclaré ve izao salairenareo rehetrarehetra ireo déclaré amin'ny fanjakana. Mandoa impôt ve izao nareo? Ary ohatra mandeha ho azy fotsiny ao Madagasikara e. Le mpivarotra amoron-dalana indray ny taxena ticket. Na le coiffure kely misokatra ery, na le épicerie kely misokatra ery, na le grossisterie no takiana impôt. Fa nareo miletra sy misesika ireo karana miletra sy misesika ireo mandoa impôt ara-dalàna. Anao lalana anao izao hoe anao izao projet Andrajoelina izany rehetrarehetra izany no tohizanao. Aza vao ao Madagasikara izany hoe projet Andrajoelina no tohizanao. Aza vao amin'ny vahoaka malagasy izany. Fa izay zesitiavana ilay izy ho aza angalana
popularité le izy oa angalana doka amin'ny malagasy non asa vao mahitsy hoe tetika asan-drajoelina ity so indray ry vendrana sy ry T2 manao hoe io fa mivadika TGV indray io fa orange izy nareo tsisy idiranareo zany manazava ny hoavinareo ary sy fifarano ny firenenareo io firenetsika io tany razantsika io ny razako tsinona amin'ny levinany ny razako tany ny razako zay tsy mbola nisy tsy nanofa trano na indray mandeha arany ny taninay tsy amidinay tanindrazanay ao foana na inona na inona karaha miteny izany zavatra zany dia aza mandray tsikaisina ohatrany tsipolo trantitra fa io safidiko opinionko io na iza na iza na ho iza na ho iza androany mety TIM raha-pitso mety HVM raha-pitso mety hiaraka amin'ny Lazarazavy Saony raha aveo mety hiaraka amin'ny TGV inona ny olana zay tiako io ny saiko no mitondra an'io fa tsy nareo fa zavatra teneniko eto dia sotra ihany aza ho aiza le fanavozana ohatry ny ahoana le tolona natao nandravana le teo aloha fa lazaina fa ratsy to zavatra fatinalika daholo nataonareo ao amin'izao fotoana izao manipulenareo lazaina fa mpiandry lazaina fa hoe andeha akany fananany Ravatomanga anagadran'ny Ravatomanga anagadran'ny Rajoelina manipulenareo le vahoaka malagasy manipulenareo tena hoe any amin'ny fotom-bolo mihitsiny kapoakambary nampidinonareo dia miposinareo fenonareo tranon'olona voaravarava gauche tranon'olona voaravarava droite polisy tsy manao ny ataony eto koa dia miteny anao Rerick Michel Idriss jereo kely le mpanao rongony ao Anosy Vavakambomanarina ao akaikin'ny pompier Anosy Vavaka ao fefa tranona rongony ao ary avo be ary manana trano be dia be hiasa nareo polisy sa tsy hiasa fa na ny polisy ary tonga ao dia mikonsoma polisy isan'andro tonga ao araka ny feoeniko dia maka ekolazy dia mivoaka partagenareo zany video zany fa totakely lasa totakely ny tanànanay feno totakely lasa zone rouge mihitsy io fa io amin'ny sampanana andeha hivoaka ny hydrocarbure ho any ambolo io ho any Alarby io eo amin'ny pompier ao Anosy Vavaka ina tsy jerenao an'izany zavatra izany dia live caméra dia vao eto amin'ny video mihitsy dory le olona dory asivy essence dia dory ihany le rehefa alina be iny rehefa ohatra tsy andraindraikitra le polisy fa manjary lasa jolam-boto sy jolam-bavy ny ao amin'ilay tanàna satria feno rongony ary reto manam-pahefany reto ihany tompona andraikitra an'izany zavatra any matoa tsy samy kitika an'io efa plus de 10 ans io ny tao mitaraina ny manodidina olona mahafantatra anao daholo ny ankamaroany olona mahalala an'izany zavatra any mitaraina aty hoe manao fanafody gasy be manao an'izao hoe moi je m'en fous mila mahitsy mila jerena ny taranaka ho avy ohatry ny ahoana ny fomba fiaina ny taranaka ho avy taranaka ho avy ho an'i Madagasikara fa mety ho tsara ho an'izao tontolo izao mifameno ireo zavatra ireo fa aza mosinareo hoe ataonareo mosy foana le fiainan'le taranaka ho avy mba nareo zao polisy nareo dia mahatsangana villa be misy piscine foana zao nareo ry ministra ny polisy baiko mihitsy ny lanta hoe zao indray ny tiako atao an'le piscine ao zany tsy miasa tsy misasatra dia mitavana volana tsy fantatra fotsiny avitana village chaque fois misy piscine tsy mba naposiko hoe ao anatin'ny fianakaviako misy zavatra ohatran'izany fianakaviako tsiny ireny
tsisy resaka fianakaviana intsony ny fiainam-pirenena amin'izao fa ianao ary atakalo ny vola sy ny arenana ary ny inona ity izy ny plasiniko. Ary ny anahy tena ilay kozinana io mihitsy ny tena manome loha an'ity vadiny ity. Manao ratsiratsy loha. Asa na ho faty anaraka anazy any daholo ny arena rehetrarehetra rehefa avy eo. Izay ny mahagaga an'ilay izy e. Manaraka anareo any am-pasana ve ny arena ireo olona? Mitovy mesura an'ilay olona alevina ihany nareo, ilay mahantra ihany ny fandevenanareo rehefa avy eo. Mesurena fotsiny ilay vatapaty sy ilay momba anareo iny dia mitovy ihany. 20 taona eo ny eo izy ilay hira malagasy izay raha teza ao Madagasikara. Dia izany dia hanaovana hita hoe hanaovana zavatra. Izaho izany tena hoe inona ny tatatataka isan'andro ato. Ange avy ny asa e. Avy ny asa tsisy tombotsoa any Madagasikara. Arahaba-soa arahaba-tsara raha ohatra ka mba hoe omenareo hoe iny cadeau anao tahina reto mpanaraka izay mpanaraka anao eto foana nanohana anao ity. Oui, raisiko. Satria izaho misoutenir anareo. Izaho afaka miteny izay tiako tenena satria izaho aty an-tanin'olona manana ny liberté d'expression. Fa raha ohatra ka hoe fananan'i Madagasikara nandeha hivelomako, impossible. Tsisy karamako anona kely arany. Tsisy. Zana ihany koa leçon ianao tsy faniry soa hiketrika an'izany tany izany ao amamikony. Ary hazavao amin'ny malagasy eto daholo ny zavatra ataonareo rehetrarehetra. Inona anketrehanareo ilay tany ao amamikony? Mandeha en hectare, tsy haiko izy teo 300 hectares sa inona izy teo. Ary avy eo mbola ireo olona ireo taxenareo 50 milliards ariary. Inona daholo izany leçon izany isan'andro dia mandeha tsy miala amin'ilay fitondrana mihitsy leçon mandrapahafaty leçon ve? Efa ela nalalako an'izany leçon izany tamin'ny fanonganana tamin'ny 2009. Dia mbola ao koa ianao mitakosokosona hatramin'izao. Mitandrena nareo dia Gen Z fa i Jenny, leçon ny ambadika Jenny miaro miprotéger anazy. Ilay Jenny izay efa hitako tao anaty Facebook tao fa izay fantatrareo Gen Z izay. Dia ianao hoe leçon dia tsy mba mahafantatra hoe tokony sao dia mba efa retraite amin'izay ianao. Fa miraitsy kombakomba amin'ireo. Ny tena pire dia nandeha tany Kenya tany daholo dia ao daholo na Ravalomanana na Rariza, ireo manam-pahaizana rehetra ireo. Tena tsisy zavatra, tena hoe zavatra tsisy mandeha amin'izay loatra dia ataonareo normal. Normal. Tena tsy haiko intsony. Le team sasany moa izany dia efa manenjika mafy anazy izany tsy nanina anareo e. Tovy an-tsainareo izay zavatra izay. Tena tsy nanina anareo ako. Fa mahagaga anahy fotsiny hoe maninona moa izany nareo mivadibadika ao anatin'ilay hoe team. Dia inona izany no tokony iraisanareo olona manao toetra ohatrin'ireo? Raha izay manokana aloha dia izay tsy araka amina fikambanana jolahy ohatrin'ireo izany mihitsy. Miandry fifidianana. Fifidianana madio mangarahara ny tanjony. Ary mbola veriko ihany fa izany Rajoelina izany, izany Ravalomanana izany mbola mifampitaha izany amin'ny resaka élection. Lazaiko anareo izany. Ninona teneninareo eo? Tsy miditra ao Rajoelina e. Izao Rajoelina fa izany Ravalomanana sy Rajoelina izany mbola mitana be ao Madagasikara. Tovy ao anatin'ny sainareo izay. Io Mikael io any Paladis, tsisy dikany io. Sinon io ohatry ny hoe amin'ny vola ny HCC sy ny Seninga hoe tia bolongam-bola be 10 milliards. Na tsy fantatro 10 milliards na tsy fantatro tena bolongam-bola be plus ny izay tokony anao eo. Omena ny HCC na omena ny Seni dia tafy izy. Fa raha mbola hoe eo anatrehany Ravalomanana. Any Paladis any Ravalomanana aloha izy any amin'ny team izany matanjaka be izany. Izany Rajoelina izany koa, izany Orange izany, Orange manko efa mizara roa. Fa ataontsika hoe TGV, averina atao hoe TGV izany ilay izy.
Zany TGV zany matanjaka be koa zany. Miala fotsiny orange le mafia nandenina le faniny le mafia ankiray nasolo le mafia ankiray le mpiasa an'le karana aty iny. Zavatra be dia be fao. Avoay amin'ny vahoaka eto le 53 milliards. Hoe inona atao inona le 53 milliards ry Siteny sy Fanirikisoa atao inona? Avoay eo. Zay ke raha ohatra ka avoakanareo daholo ilay marina tsisy aninanareo lakle any aminareo e. Lakle any aminareo. Fa saingy lakle tsy propriétaire nareo fa locataire. Donc rehefa mivoaka nareo dia misy ny atao hoe état des lieux. Est-ce que tao anatin'ilay tranon'olona ve nareo nadio sa nanao fako? Lotonareo ve ny rindrina? Migrobanareo ve ny rindrina? Locataire nareo. Fa aza mirehare mihitsy ry kisoa hoe ho ahy zany tompony lakle. Fanesonesony. Non. Tompony lakle en tant que locataire. Fa tsy tompony lakle ka tompony Madagasikara na tompony efa efana. Ataovy anatin'ny saikeldry izay. Après locataire rehefa te horoasindry fanongana mpanjakana na tonga ny élection sans fraude dia misy ny atao hoe état des lieux. Ohatrany hoe esorinay ianao fa izay mila hanao travaux an-tranonay. Azondry izay. Ohatran'izay io fiainan'io. Vadibadika ohatran'izao. Sauf hoe za aty andafy aty tsy ho azondry satria za tsisy casserole, za tsisy ninina. C'est passeport bloqué indri, moi je m'en fous. Manasa tanana plate. Tsy ho faty rapitso, c'est pas la fin du monde hozy izy ny vazaha. Azondry, c'est pas la fin du monde. Be dia be 90% malagasy ao Madagasikara tsy manana passeport. Tsy manana passeport. Ary tsy possible hivoyage satria mahantitra. Dia tsy maninona. Tsy mampaninona anahy satria c'est pas la fin du monde. Fa raha za ce sont des malfaiteurs e. Nahatratrarana an'izao message zao tao anatin'ny WhatsApp ne. Taikatsaka mane. Monay kia. Io. Reraka eo fotsiny ndry. Fa indri no maty passeport rehefa kelikely. Maty passeport natao hoe maty passeport dia tsy ho tratran-dry mihitsy ny tanjon-dry io hoe te ho filoham-pirenena-dry. Mandra-pahaantitra-ndry. Ny exilé politique probablement aloha hoe azon-dry foana indray. Dia izy zanakin-dry kely 7 ans iny ou 6 ans hoentin-dry manaraka rythme-ndry mijaly mihitsy ilay zatra à gauche à droite. Izany tsy fahaizana miaina. Politika eny ambony noho ny zanaka. Eny zany nareo. Za ho an'ilay mpanakombona ny vavako ato. Avy ety à France dia akombony ny vavako. Avy ety à France dia akombony ny vavako. Fa tsy voakombonareo zany io raha mbola eo nareo. Zay, raha mafy be ilay mampitiana Rajonarson dia asolo avereo ilay IST ilay karana. Ilay natao main levé iny. Avereny, raha mafy, fa reny koa trondro maventy be sady mamotika. Aleo malagasy no milliardaire sy millionnaire. Esoriny ireny trano amoron-dalana mosomosy kely ireny te hovaina building, hovaina villa kely na trano mahafatifaty misy jiro misy rano ao anatiny. Ny sanitaire impeccable. Izany izao ny faniriany. Misy jiro misy rano. Izany izao ny faniriany. Esoriny ireny mpivarotra ireny dia hamezana trano mahafinaritra izy hivarotana. Izany izao ny faniriany. Ilay 30 milliards tranonareo ao hivandro 30 milliards izao mahavita Madagasikara iray manontolo. 5 villa Fanirikisoa zao dia efa vita Madagasikara iray manontolo. Miampy an'izay izay perquisition natao rehetrarehetra izay. Fa au contraire ilay zavatra ataonareo contradictoire ny zavatra. Mody miady nareo manao vazaha mody miady dia ampiasainareo ilay 30 millions malagasy 30 millions. Za tena tsy reveko mihitsy ireto ton'olona mpandaingo itony tena dia tsy reveko ary tena hozoniko mihitsy. Mpandainga!
Ampiasaina olona ratsy fanahy, ratsy toetra. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra aloha no omeny fahasoavana ahafahako miteny eto an. Fa tena vitsy ny olona mety hanao an'izao zavatra izao. Fa tena hoe ao Madagasikara izany hoe tia ny vola dia ndao ianao izao dia atao. Dia izy dia vahiny no manao an'izany zavatra izany ao Madagasikara fa tsy ilay tompo-tanàna. Izay ilay izy izay. Jereo tsara ny fifehezan'olona ny fifehezan'olona ny pays tao a Maurice. Hitanareo tsara ireny olona 20 isa ireny an. Olona 20 isa, enina malagasy, clandestin. Jereo fifehezany any tanànany. Ao Madagasikara, miditra izay te hiditra. Ry karana manam-bola avy any dia tonga dia miditra dia tonga dia manao an'izay tiana atao. Efa publié koa ilay karana valivotaka angamba izy io sa inona hoe maître ana judo any Siteny. Efa publié koa izy. Manan-karem-be eraky an'izao tontolo izao, manan-karem-be dia mbola te hanan-karena. Hitanareo ohatry ny taina alika dia ny avo any ny totofana. Satria mamba vola loatra, mamba vola. Dia ino ve no andeha ataonareo filoha eo araka ilay teniko anareo? Hoe ino ihaingo vadiny Ravatomanga ho filoha eo, ho vidiana. Za kia atao za atao. Mpanaratsika. Fa tsy ireny. Au moins mba za dia haiko hoe ahoana no atao. Na au moins mba olon-kafa fa tsy ireny. Mba mi-conseiller andria za Andriaingo. Madame Ihaingo. Manjary malipôly be ilay manao olona hoe Ihaingo satria mbola tsy mifankafantatra. Mba olon-kafa atao fa tsy fatin'olona efa manina ohatran'ireny. Apetraka en condition. Mba afaka mamelombelona an'ilay malagasy kely rehefa avy eo. Fa tsy fatin'olona manina Petrosa be ohatran'ireny. Petrosa ange satria tsy lany tamin'ilay fifidianana farany iny e. Nanan'ny Risotrosa iny, nanan'olona vola be milimilyara iny. Dia ireny ihany mbola andeha ho tangozota, andeha hoe averina eo. Mba olon-kafa kia atao Ireo ry Saintia afaka manao an'izany zavatra izany. Ireo ry pasteur RGL manao an'izany zavatra izany. Inona foana no mbola alefa ilay cas 53 milliards. Dia inona foana no mbola mahafatifaty anareo fatin'olona ohatran'izao? Tsaloha mba fantatra hoe mba omena na omena Saintia na omena ny RGL. Mba hitako hoe ireo olona fantatra hoe ireo olona hanao zavatra tsara ireo. Nareo moa problème anareo, i Saintia lazainareo be ten-dratsy. Presenareo ilay zanak'olona. Tsy hitanareo ilay hevitra avoakany. Ohatry ny fanaovanareo jugement nahato, nanaovanareo anazy. Izay nahatonga anazy tsy tafatao. Fa raha izy no tao efa niova be ireo zavatra ireo. Fa i Raberger mihitsy no miteny tsy mila ny Saintia. Voafako maro izany vao henoko. Fa be ten-dratsy. Dia ohatran'izay no tenenanareo anazy. Comparenareo amin'ny Saintia za. Saintia tsy miteny-dratsy intsony ianao ohatrao. Izay Saintia tsy mitovy. Ilay Saintia tiako tenenina hoe ninona comportement Saintia. Saintia mana-tsaina hitondra izany firenena izany. Afaka handray anjara izany firenena izany. Fa ny anareo amenareo pression izy amin'ilay ten-dratsy dia lasa iny ten-dratsy iny nataonareo an'ilay fiainan'ilay olona tokony havita zavatra. Izay ilay problème anareo Madagasikara. Ilay ten-dratsy ilay olona ve nandeha an'ilay administratif e. Ilay atao amin'ilay asa e. Non. Fa presenareo izy dia lasa miova daholo ny comportement rehetrarehetra, lasa tsy original intsony izy. Tsara izy aloha mivadika hoe mba nahay an'izay zavatra izay, nety. Fa tellement izany hoe amboamboarina ilay zavatra satria noho ny aminareo. Noho ny aminareo mahatonga anazy ohatran'izay. Fa tsy hainareo mihitsy ny olona hoe iny olona iny anie ka manana potentiel tena misy tsy hanananareo. Izay no tena atahoranareo anazy fa tsy dia ilay ten-dratsy loatrany. Satria ilay ten-dratsy no tsy handeha ilay zavatra handeha sany any Madagasikara mihitsy. Izay ilay problème. Tsarainareo ivelan'ny olona.
fa tsy tsara ianareo amin'ny fomba fijeriny sy fiasany. Mba andramo izy mba omeo plasy izy dia hitanareo tsara. Fa mandeha zavatra rehetrarehetra na tsy filoham-pirenena ara. Fa mahagaga anazy andry madame Ravatomanga aloha dia mbola hoe sy teny natao ao dia ohatr'izao ny condition. Tsy teneniko anareo aloha ilay condition hoe inona ilay condition. Fa aleo andeha mandeha. Fa ataovy aky ilay condition za atao na ry Saint-Pia, na ry Rapetsambava, na ry SGL. Reny afaka atao reny. Fa tsy teny foana, tsy fanirikisoa foana. Nareo manipule olona. Nareo manao an'izao mifanaraka any ambadika any dia afindra nareo à gauche, afindra nareo à droite ato. Za zao mbo mahafinaritra anahy raha ohatra ka hoe tonga sainy Rajoelina amin'ireny olona vadibadika be aminazy rehetrarehetra ireny efa manana traikefa izy efa manana fahaleovantena izy hoe oy aleo ary hitondra ilay firenena fa tena hiezaka tena hoe izao fa tsy hoe vavanareo fotsiny iny ve efa namotika teo iny ve izao tsy fantatra anareo mihitsy ny décision-n'olona ao anatin'ny zavatra anankiray leçon anankiray. Tianareo zany hoe tianareo zany hoe andao ihany no atao eo fa atao an'izao atao an'izao atao marionnette atao an'izao atao an'izao. Tianareo zany izay zavatra izay. Ny anahy aloha za aloha tsy miala amin'ny Ravalomanana sy Rajoelina izay ihany. Rajonary Mapianina efa ao anatin'ireto refusation reto. Presque tamin'ny gouvernement Rajonary Mapianina daholo koa ny olona ao dia presque olon'ny Ravatomanga ny ao. Za mila ny dada Ravalomanana sy Rajoelina efa manana expérience. Ndana indray enregistré ty vidéo ty dia ndana indray. Hoe io indray foza vavy, io indray izao ataovy indray fa karana zanga amin'ny raharaha. Za koa kanto be mbola hanohan'olona vaovao koa ako dia tsy haiko izay mbola fitsiko an'ilay olona vaovao eo koa. Manao teoria fotsiny. Tsy aleo ny olona mba efa misy expérience dia aleo ny olona mba ohatriny hoe ny olona nge rehefa handray anao hiasa izany tsy maintsy olona misy expérience foana no raisin'ilay mpampiasa. Tanety lava manova fisainana hozy sy ny gasy. Misy ny lesoka be dia be. Zavatra hitantsika nefa izao zavatra tena tsy mandeha amin'ny zeloniny. Fa mafia mivadika mafia. Za manokana matoa za mitantatanety isanandro. Dia nohony ny famadihana tolona nataon'ny kisoa anahy taty tsy hamelako hatramin'ny farany. Aiza koa izao Raisa karaha mangina. Inona nataonareo Raisa? Reny dossier rehetrarehetra reny rehefa ampy any accusena anareo daholo reny. Indrindra fa ty ministre de la justice ty. Mijaly ilay vahoaka, mijaly. Mantra ihany. Reto fatina influenceur reto moa izany dia efa mangina satria nahazo vola. Mandeha tsara ny jirony, mandeha tsara ny ranony. Ry Dilany Siva moa izany dia efa fermé la bouche tsara mihitsy koa izany. Efa nahazo tomobila tany amin'ny fanirikisoa izany, efa nanao inona, nahazo vehivavy gasy. Nefa mba hoe hanohana Madagasikara izao fa izay natao hoe olombelona. Olombelona androany izy dia rapitso izy be. Satria nahoana vola. Hitanareo firenena anankiray rehefa manitra. Ny firenena anankiray rehefa manitra dia lasa agressif izy na fiteny, na faratsin-doha, na comportement, na amin'ny fialonana sy ny sisa ao anatiny daholo. Dia reto olona manam-bola kely azo avy amin'ilay fametsimetsena sy ilay manipulation reto no manipule an'ilay vahoaka manitra. Mba hanjakana foana. Tsy haiko na miditra amin'ny lohanareo izany fa lava loatra. Efa 23h15 izao any aminareo. 1h izay ny teto. Ho tapahako aloha live rapitso indray tsika manao live. Averiko daholo sy zavatra mbola teneniko eto. Averiko foana isanandro. Tsy
tsy rarahako satria misy olona vaovao foana afaka hameno, misy olona vaovao foana afaka hameno. Averiko foana. Bonne nuit daholo nareo.